fa nanatanteraka lanonana fizarana fanomezana ho an'ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana eo anivon'ny fokotany Ankazo Andriampianianana Andakana ihany koa ny fikambanana association Reny Malagasy fantatra amin'ny anarana hoe ARM. Andao rahantsika ny fanadadiana miompana amin'izay. Ataky ny efa fanao isa-taona dia matsiaro zanaky ny fianakaviana sahirana avy amin'ny fokotany Ankazo Andriampianianana Andakana ny fikambanana association Reny Malagasy na ny ARM. Atarindra Mato Omboto Razafindrakoto, vatany lehibe ny commandant gendarmerie-pirenena teo aloha ny général Wilfried Razafindrakoto. Tamin'ity andro anteraka izany dia nitondra kilalao ho an'ireo ankizy miisa 200 ao atoerana ny fikambanana. Monina eo anivony ity fokotany ity moa raha Matomboto Razafindrakoto mivady ka mahatonga ny fikambanana izay tarihany anao asa fanasoavana eo anivony ity fokotany ity isaky ny fety mandavataona.